Miasa eo amin'ny tranobe ny Tatsa sy ny PPRR tytsika. Ampandray anjara fitenenana Andriamatora zanaparan'ny Christian Antonoa rehefa avy eo momba ny tapany anankiray izay ijoroany ty fiara-miasa PPRR sy tranobe ny Tatsa ty satria misy fifandraisany akaiky dakaiky amin'ny fampiroboroboana ny fanatonana ny tsena ity ny arahana amin'ny tranobe ny Tatsa ty. Rehefa nitsakana ny PPRR rehefa nanomboka ny asany izy tomboka tamin'ny taona 2004 faraparan'ny taona 2004 dia nandray ny fandrindrana nyty asa ity moa zany zahay automasina ny foibe ny PPRR ary niasa tamin'ny faritra telo teto amin'ny distrika telo tato anatin'ny faritra Lanjorofo Sonaranivongo Vavatelina ary Fenirivatsinanana. Nisan'ilay atelier d'avancement nataontsika tao Tomasina tamin'ny 10 sy 11 février 2005 tao Tomasina. Rehefa nandeha zany dia nanomboka nameno ny isan'ny olona nilaina tao anatin'ilay antsoina hoe unité de gestion du programme amin'ny PPRR tamin'ny volana mai sy jona 2005. Ray tamin'izany olona natsoina zany anatina ny PPRR mba andrafitra n'ilay équipe PPRR tena feno dia taony responsable des opérations, taony responsable ny infrastructure, responsable ny commercialisation ny didiny varotra zany, responsable ny microfinance ary tao ireo équipe technique sasany zay nandrafitra ny équipe amin'ny PPRR tao Tomasina. Rehefa tena feno ny équipe ny PPRR dia nanomboka ny fanadiadiana ifotony ny zavatra tena misy marina amin'ny fampiroboroboana ny fidiram-bola ny Tatsa. Nanomboana an'izany dia fanatonana an'ireo mpandraharaha ara-barotra. Io ny fototra lehibe tsy nampandroso ny tontolo ambanivohitra taty amin'ny faritra amintsika Analandrofo. Ny faritra antsika amin'ny faritra Analandrofo tsy faritra mahandry araky ny efa tsy ekeny be sy ny maro fa tsy mahandra zany Analandrofo ratsy velon-tegna. Tsisy mahandra araky ny filazan'ny olona isan-tanàna. Tsy azo atao manonona an'izany aty amin'ny aty misy le chef de service ny structuration de monde rural amin'ny ministère de l'agriculture. Tsy azo tonona zany. Tsisy mahandra zany. Fa ratsy velon-tegna no misy. Ino ma ratsy velon-tegna atsika? Ratsy velon-tegna satria mamboly katsaka, mamboly mangahazo, mamboly jirofo, mamboly akondro. Misy esansin-jirofo. Mandeha andambika isan'andro manamboatra huile essentielle amin'ny jirofo. Tonga fotoana le tsy mivarotra letsia, tonga zao zao tsara. Misy ny vokatra, zay ambolena dia vokatra avokoa aty amin'ny faritra Analandrofo. Inona ny olana? Tsy mitombo ny fidiram-bola. Inona tsy mampitombo fidiram-bola? Ratsy ny tsena. Inona no maharatsy ny tsena? Inona ny endrika isehon'le faratsy ny tsena? Ny endrika isehon'ny faratsy ny tsena dia tsotra. Tsy mifandray amin'ny vidiny iveran'ny tantsaha azy ny andraisan'ny mpandraharaha ara-barotra. Dia lazaina fa ratsy ny tsena. Zay zany endrika isehon'le ratsy ny tsena. Rehefa ratsy ny tsena, tsy mahafapo an'ilay tatsapo-mokatra, ny vidim-bokatra. Dia vomafy izy satria tsy maintsy mivarotra amin'izay vidiny andraisan'ny mpandray vokatra ny vokatra. Dia tonga amin'ilay ratsy velon-tegna satria nafeny daholo azy io tanety io, hitsabo jiaby isaky ny tanàna io, tsy mivadoka vola amin'ilay tokony ilana azy.